Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aty radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aty radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aty radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aty radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifanina lehibe indray raha lasana babalana eo amintsika amin'izao fotoana izao faly be indray ny tenako miara aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao amin'ny fandalana Andramo ka izahao dia ny aky radio dia ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy miarahaba antsika rehetrarehetra indray tratran'ity andro androany ity, ary dia manona fiadanan'ny tompo amin'ny isa-tokantrano isambatan'olona dia tononona amintsika rehetrarehetra ny fiadanan'ny tompony anapaka ao anatinareo tsirairay avy lasana babalana. Tonga soa daholo tsika rehetrarehetra ary faly tena faly mahita anareo tonga eto indray amin'ity androany ity, ary matoky fa ifampahireto indray tsika ao anatin'ny adiny iray sasany vaovao izay raha tsika indray amin'ity androany tika. Dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra afatra ho antsika rehetra izay vao tonga eto androany, tsy kisendrasendra koa zao atongavanao eto izao resy lahatra an'izany fa tena misy raha mila amin'ny tompanao raha lasana bavimalala. Dia meteza hijanona kely aloha hoy Mosesy rehefa nandalo teo amin'ilay roy memy ndrehatra tsy nety levina izy hoe andeha hivily kely izao fahitana lehibe zao. Ka raha izy mba ho fahitana ho anao ty tenin'Andriamanitra eto ty dia meteza hivily kely fa mety mba eto no anovan'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra zay zalainy, mety anovan'ny fiainanao tonga anao ho lehilahy na vehivavy lehibe miaraka amin'i Jesosy. Halleluja. Ka dia tonga soa maritatra amin'ny farany. Adiny indray sasany raha antsika eto enotsika hira vavaka tenin'Andriamanitra ampahiranao daholo ane izany rehetrarehetra izany. Ka dia ahiny tompo androany niditra voalohany araka tamintsika teto androany raha tsy diso ny aty amiko dia raha nabavintsika Tina Série Coco. Mara izay Tina Série Coco avy any Chine no niditra voalohany teto androany raha vaviny ranabavy Angelina Diamond. Taka mazatra moa izay rehetra tafiditra voalohany dia mena tsodrano mahafinaritra be izy dia tahaka izany ihany koa miara-mahazo tsodrano aminy ianareo any Madagasikara, nareo rehetra izay any Chine, Koweït, Arabie Saoudite, miara-mahazo tsodrano amin'ny ranabavy Tina Série Coco daholo nareo. Ao amin'ny bokin'ny Luka 10:7 nitsodranonareo amin'ity androany ty. Ten'Andriamanitra hoe ino rehefa nomeko fahefana nitsaka mianarana sy maimbo ka sy andresin'ny hery rehetra izay ananan'ny fahavalana nareo ka tsisy hampaninona nareo akory. Halleluja. Averiko indro efa nomeko fahefana nitsaka mianarana sy maimbo sy andresin'ny hery rehetra ananan'ny fahavalana nareo ka tsisy hampaninona nareo dia andresin'ny fahavalo. Menareo ny hery ny fahefana dia tsisy fahavalo aharesanareo. Halleluja.
amen satria tsodrano mamy mena tamitsika tamin'ity androany ity tiana seriko koa ny hitra voalohany faharoa ferana rakoto tahiny jesosy ferana rakoto no eto France razana monika any Koweït Marina Thiana any Canada tahiny jesosy Kodanela any Belgique Eliza Thiana any Koweït Marie Joane États-Unis Irikaraky eto Frantsa Mapionina eto France tiana rakoto azaka eto Frantsa Koda Leoni any Arabie Saoudite Wendy Naina Wendy any Koweït ngam Wendy raha tsy diso aitsokely raha diso fa ny lasavondramanana eto France ary ty zanay de Madagasikara raha nabavlinay eto France ingrinandrina soa eto France tsiry amboaramela i nambinay eto France Andrina Suzel au Suisse ravakananay eto France Soameva France Marie Hortensine Koweït Kadaka Malala France Lovlitina France Tongasoa Itodraonso France et Marie Hortensine Koweït de Yama Koweït Yaja France ma rantany Charline Madagasikara ao ihany koa Yama Falrerto France Rodine Marie Koweït Chelina Rosemina France tous Jesosy mandrakizay Allemagne asany apôstôly rahalala Madagasikara tahiny Jesosy Jesosy mpandresy ranabavy mihaja vadin-drahalanay io a Madagasikara de tonga soa ihany koa i Mami any Koweït razana soa Sylvie any Koweït any Arabie Saoudite azafady tiana sirikokomo efa any Chine de tahiny tompo tonga soa daholo isika rehetrarehetra tsisy isona rahalala ohatrany tapitra ny commentaire tamiketo rahalala ny teny farany io tahiny tompotsika menakavy tonga soa daholo raha mifanisanareo an'le teo zao izy mibetsaky tsiketo ny eto France sany any Koweït satria mifanitsanitsy anao mantsy izy raha mba fandinianareo azy tsika eto France ave mibetsaka mijereto sa tsika any Koweït iaina koka eo France ao ambadibadika eo tonga soa iaina sy mino fa irana babitsika Fabiola zanakadapa koa ambadika eo mijery atsika eto France mibetsaka France mibetsaka misaotra anareo akasitraka France marina mibetsaka eto France mibetsaka fa rehefa jerena ndray ny olona mpijery YouTube de ny any Madagasikara ny tena be mpijery indrindra ny YouTube atsika zany de any Madagasikara ny olona ny tena mijery normal andro satria tsisy connexion zareo any raha na live de any anaty YouTube izy no mijery ny fandaratsika tahiny tompo atsika rehetrarehetra tonga soa falibe Bert Sava Eliza Thiala misaotra anareo Itodraonso France mibetsaka mankasitraka indrindra anareo de manarakaraka ny France koa zany Koweït ary alohatsika ny zavatra tosika voalohany de andao ny vavaka ametraka amin'ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra isika ka andao ampandrosotsika aloha ny anabavitsika Kodanela avatsy a Belgique izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity hitondratsika anatin'ny toloteny kosa ranabavitsika Marina Thiana ary vavaka ao an'ny firenena ranabavitsika Kadaka Malala andao ary vavakantsika de ametraka fotoana ampelantanan'Andriamanitra teny tompo ranabavy Kodanela anao ny fitenenana mankasitraka lehibe indrindra paster anony fitenenana tahiny Jesosy rehetra tahiny Jesosy pasterisme menagaby mbola hiara-mivavaka atsika mitrahantsika ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ry Andriamanitra renay tsara vondrindro mbola fahasiderany omeny voninahitra anao misaotra tamin'ny fotoana rehetrarehetra izay nomenao anay tamin'ny tontolo andro iny misaotra koa ny fitantananao anay tsirairay aby sy ny famanginao anay tsirairay aby tonga eto izay Jesosy anomeny voninahitra anao raha misy zavatra tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao dia fonanay eto anatrehanao mangataka ny fanadiovana ny fonay tsirairay aby na ny sainanay na ny fijerinay amin'izao fotoana izao dova amin'ny ranao izay Jehovah malalo agnaraka izay fandaharana amin'izao fotoana izao andray ny teny mamy avy aminao dia dova izay tsirairay aby ary mbola apetrako feno hita ampelantananao ny connexion anay amin'izao fotoana izao ny fanahinao masy ny ranao mandrakotra ny connexion anay mba tsy misy devoly mangeningeny amin'izao fotoana izao
dia voly sisa tany tsy ambiny tsy manaketry manam-pehifany dia tiako maranao midina any an-dranomasy. Aoka ny hira avy aminao mirotsaka amin'ny connexion anay, mirotsaka amin'izay mizara ten'Andriamanitra, mangataka ny hery sy ny fanahinao masy, manome tolo-tsainan'izay mizara teny avy aminao Jesosy. Ao ny paster Mamelabelitra, ao ny vavaka firenena, ao ny toroteny Jehova, dia mbola apetraka feno eto am-palatananao. Tahaka izany koa Jehova, raha misy olo any dia mba manana faniriana izy nefa mbola any an-dalana any dia ny tagnanao mahery mitantana izany olo izany amin'izao fotoana izao Jesosy. Tahaka izany koa izay olo manan'olo mikivikivy, ao ny tsy salama Jehova, manaraka izao tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, izay rehetra manaraka izao mandray izany tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, sitraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tahaka izany koa ny olo mbola tsy manompo anao amin'izao fotoana izao, mangataka ny fikasihanao fony izy ireo Jehova malalo. Misaotra tompo tsara indrindra, misaotra amin'ny ranao, misaotra amin'ny connexion izay arovanao amin'izao fotoana izao, misaotra anao sahady Jehova, misy mahatoky izay efa tsy izay rery foana eto amin'izao fotoana izao fa anao koa manatrika anay amin'izao fotoana izao. Tsy tahaka ny diranay izay nivoanay eto androany Jesosy malalo, dia misaotra tompo tsara indrindra, mbola tera hatra ho anao, voninahitra tolotra anao, hatra ny taloha indrindra ka mandrakizay. Halleluia, amen. Halleluia, akasitraka indrindra ny ranovatsika Kodaniela. Halleluia, tao anatin'izay vavaka matsiro izay nentiny teto izay. Andriamanitra manakilay pasaobina manfity anao tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao ka dia tahiny tompo dia maherezatra ny hatrany dia mitombosa dia mitombo fahasoavana. Ranavavy kadaka malala mbola tsy narabaiko teo tsy kadaka azafady fa zamina kamaradin'i Jesosy dia Marina Thiana koa mbola tsy narabaiko teo. Tahiny Jesosy tonga sonareo maharetatra amin'ny farany. Halleluia, andolotsika no hira anankiray. Natetitsika maka baiboly maka toerana tsara fa hiaino tenin'Andriamanitra. Tiety dia atsirovako ny batisan'izy amin'ny rahavavy raha tsy diso ahako i mamisy $100. Halleluia, dia ataontsika ity dia hitramy tenin'Andriamanitra sika mino finaritra daholo hira mahafinaritra be izy ity samy hitsika anatin'ny teny tazomy tompo. Halleluia, fa zava-dehibe tazoman'Andriamanitra tsika. Halleluia. Kami yang bena fatong
Alleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra zany izy zany a, nafinaritra be, tsara le hira dia Andriamanitra ne hitazona antsika rehetrarehetra. Tazonanao koa ne Andriamanitra dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Ten'Andriamanitra hoentin'ny ranabavitsika Marina Thiana atsy Canada. Izy nitondra antsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany. Ndao ary eno azy tsika dia rehefa aorianany a vita ny toroteniny a dia tahaka ny mahazatra ihany a veriny eto indray a mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Ka dia ndao ary meno finaritra tolany a isika rehetra. Ranabavy Marina Thiana anao ny fitenenana. Sitraka pastera tamin'ny famezam-pitenenana. Miarahaba antsika rehetra. Salamo toko 510. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Izay indray ny tenin'Andriamanitra hoentiko amintsika androany. Amen. Fereniko vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo toko 510. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Amin'izao fotoana izao, samy tsisy mahafantatra isika fa mafy ny fiainana. Kikika ny olona rehetra fa miakatra ny vidin-javatra. Kanefa ny karama tsy miova. Misy mihitsy ary ny hoe midina ny karama. Betsaka ny miasa saina ka voan'ny rarin-tsaina. Betsaka ny mamoy fo. Misy mihitsy koa ny tonga amin'ny hoe hamono tena fa efa lafo loatra ny vidim-piainana. Zaka ny fiainana ka aleo maty. Ry havana, hoy ny tenin'ny soratra masina hoe antsoy aho amin'ny andro ny fahoriana. Aza misalasala mihitsy ianao miantso ny anaran'Andriamanitra. Misy ireo maloka lava ny endriny tsy ahitanantsika intsony. Misy ny zavatra kely mandalo dia lasa masorena.
Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe antsoy Andriamanitra amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao izy. Antsoy Andriamanitra fa izy amin'ny mendrika mirana ho anao. An'Andriamanitra mitady lalana sy vahaolana ho anao mba hampitrakanao indray. Antsoy Andriamanitra fa izy mahita ny zavatra rehetra sy mahay ny zavatra rehetra. Misy amintsika ny mamboly fahoriana eo amin'ny fiainany. Misy ny mitaraina sy mitaitaina amin'ny rapitso. Milaza hoe ny androany anie vita ihany fa ny rapitso tsy hay. Efa zava-dehibe ny filazanao hoe ny androany vita ihany. Misaora n'Andriamanitra fa efa nomeny anao ny anio. Inona no atahoranao ny rapitso? Raha misy ny tafo, raha misy ny sakafo, raha misy ny akanjo izay ho anao androany. Marina fa fomba ny mamela ny vody andromerika. Saingy isika efa nampianarin'i Jesosy hoe omeo anay anio no sahaza anay anio isan'andro. Raha azonao ny anio, maninona ianao no mitaraina sy mitady fanaitanana ny amin'ny rapitso? Mifalia amin'ny azonao anio. Miravoa amin'ny anananao sy men'Andriamanitra anao. Aza mamboly fahoriana eo amin'ny tenanao hoe na koa eo amin'ny fiainanao. Ry havana, tsy fantatrao, tsy fantatro ny rapitso. Andriamanitra ihany no mahafantatra izany ka mifalia amin'ny anio. Ny devoly no mamboly ahiahy sy tsy fifaliana ao anatin'ny olombelona. Hany ka lasa andro fahoriana ny andavanandro na tokony ho androm-piravona sy androm-pifaliana lalandava aza. Tsy miankina aminao fiakaran'ny vidim-pianana na ny fidinana. Ka inona ny atahoranao ny rapitso? Misy amintsika indray tsy mahatsiaro mihitsy miantso an'Andriamanitra na dia efa simba tanteraka aza ny fiainany. Ao anatin'ny fahaterena sy fahantrana tanteraka dia tsy mahatsiaro na mihitsy tsy miantso an'Andriamanitra. Tsy mahavita tena irery isika ka miantsoa an'Andriamanitra alohan'ny zavatra rehetra. Ataovy namana mihitsy Andriamanitra. Antsoy izy amin'ny zavatra rehetra. Aza misalasala miantso azy. Na kely aza ny olana hatrehanao dia antsoy Andriamanitra. Antsoy Andriamanitra amin'ny andro fahoriana rehetra. Fahomeny anao izay tadiavinao ary hanome voninahitra azy ianao. Midika izany fahongeza ny fandresena azonao amin'ny ady lalovanao raha Andriamanitra no antsoinao. Aza variana mivezivezy any amin'ny toeran-kafa. Aza matoritory manana aretina fa antsoy Andriamanitra amin'ny aretina izay anananao. Izay ny tenin'Andriamanitra noentiko tamintsika androany. Isaoran'Andriamanitra tamin'izany teny izany. Aza mitanondrika itsony fa miantsoa an'Andriamanitra fangeza ny valim-bavaka ary anandratanao ny anaran'Andriamanitra izany valim-bavaka izany. Aleluia, amen. Aleluia. Kasitraka era-po era-tsaina raha Marina Thiana fa anatin'ny tenin'Andriamanitra izay nentinao dia Andriamanitra manankiray-pahasoavana hamaly fity ianao tamin'izay rehetra nataonao teto. Mankasitraka ary dia Jesosy any hamaly fity mitombo sy dia mitombo fahasoavana dia Jesosy hamaly fity anao tamin'ny asa izay nataonao. Tay tompo erikaraka eto France, teriralibenzy eto France ihany koa raha tsy efa niova. Tay ny tompo isika rehetrarehetra. Salamo fadimapolo, andiny fadimambefolo. Salamo fadimapolo, andiny fadimambefolo. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Vaky zao minaran'i Jesosy. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao ka hanome voninahitra ahy ianao. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao ka hanome voninahitra ahy ianao. Iso Andriamanitra miteny amin'ny Jeremia toko fa telo amby telopolo andiny fahatelo manao hoe antsoy aho dia hovaliako ianao. Dia anehoako zavatra lehibe saropatarina izay tsy fantatrao.
ary rehefa diniana raha ny tena ny Andriamanitra hoe Antsoy dia hovaliako ianao dia aneo rehefa kitsika izay ten'Andriamanitra izay Jezika vitety ny bokin'ny Jeremia 17:3 Antsoy dia hovaliako ianao ka ampizoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Eto Andriamanitra dia teteny amin'ny olona fotsiny Antsoy fotsiny ary dia asiako zavatra mahafinaritra be ianao e. Fa takataka ny hoe tsy dia nandaitra tamin'ny olona satria io zavatra mety hoe voantso ao anatiny hoe daholo ny olona rehetrarehetra, na olona mandeha metsena, na olona ny anaty lanonana, na olona anaty fahasalamana, na olona ny anatin'ny hôpitaly, na olona ny anaty mariazy, na olona ny anaty fahoriana. Dia nantsoin'Andriamanitra tamin'io zany hoe miantso aloha Andriamanitra dia mety anontany rehefa misy inona dia ozy izy Andriamanitra hoe avy moa fa mba hanehoako zavatra lehibe sarim-patarina ianao dia haneho zavatra anao dia hampiseho zavatra anao tsy dia tena misarika ny olona zany. Ary ny tena marina ary matetika ny olona arakaraky ny etsonana azy dia vao meme misitaka. Indraindray arakaraky ny etsona azy dia vao meme manalavitra. Arakaraky ny tena avy fa asehoko zavatra tsara dia sotriny tsy dia manaitra ny olona izay. Izy amin'izay Andriamanitra hoe izao ary tsy maninona fa nareo raha tokony hoe tsy tonga ety amiko izany raha mbola faly. Araka ny teniko amintsika foana manao hoe vitsy izany olona tena vitsy. Za zao hatramin'ny mba nitarihana nyity asan'Andriamanitra atao eto ity, olona anankiray hatreto, anankiray tamin'ireo olona efa maro izay efa mba nandalondalo teto izay ny resaka taminay teto maro, tena maro. 5 taona mahery kely zao nanaovantsika ny asan'Andriamanitra ity janvier, février, mars, avril, mai. 5 taona sy efa-bolana zany zao no mba nanaovantsika ny asan'Andriamanitra hoe en ligne eto ity akoatran'izay moa zany ny taloha ny tany aloha tany mba tsy nisy live. Fa izao olona anankiray aloha hatreto no hitako sy reko ny teny hoe ny pastera tsy misy olana ny fiainako fa za mba te hirehatra amin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Ray amin'ny olona rehetrarehetra sy hitanareo ireo ray. Ozy tamin'izay fotoana izay mba mahavarina sady mahafinaritra aho zany maninona tsara. Zaho izy tsisy problème amin'ny fiainako. Tsy problème fa za mitsy te hitady an'Andriamanitra. Za mitsy tena te hirehatra. Te hanompo an'Andriamanitra. Izay tena alleluia mahafinaritra be zany. Zany hoe ray ao anatin'ny firy zany zao raha nefa nandalo teto nareo ireo mba efa maromaro ihany tena efa maromaro le tsy mahay manisa. Ary tena tsy voaisako tokoa hoe tsy mbola nisy fotoana nanisa izay fa tsapako hoe tena maromaro. Hitanareo vitsy zany olona hoe tsy manana olana, tsisy ninona mitranga, tsisy problème, tsisy aditsaina, tsisy aretina, tsisy ninona, fa mahatsiaro fotsiny hoe za andeha tady an'Andriamanitra. Iny zany zao le voalazan'ny ten'Andriamanitra Jeremia 33:3 hoe avy Antsoy fotsiny dia valiako ianao hoy izy Andriamanitra niova fiteny Andriamanitra hoe zao ary tsy maninona fantatro fa raha mbola mety ny ataonareo tsy miantso azany. Raha mbola voky ianareo tsy mahatsiaro ahy. Raha mbola anaty fahafinaretana ianareo manadino ahy. Fa hoy izy Andriamanitra amin'ny Salamo 119:12 Antsoy ahy amin'ny andro fahoriana satria fantatro fa eo nareo tsy maintsy hiantso ahy. Rehefa ao anaty fahoriana kosa ny olona dia miantso an'Andriamanitra daholo na tsy miantso an'Andriamanitra azy. Rehefa ao anaty problème miantso an'Andriamanitra daholo ary fantatr'Andriamanitra ny toetrantsika izany. Nahoana moa havana no rehefa ohatra zao tsika hanana fanadinana. Tadidiko raha tamin'nisy fotoana izay analabaka dia tao afaravoatra tao misy ny fianarana nianaranay zany
ny fianarana anaranay ny karakara fitombavaka fangataham-pitahina tao amin'ny efika mafaravoatra tao alohan'ny baka dia mahavariana fa tena be dia be mihitsy ny ankizy ny tonga ary na ny olona tsy dia mieritreritra ny vavaka izany tonga satria manino vavaka fangataham-pitahina mazava mihitsy hoe hoan'ny fanadinana hoan'ny mpanala fanadinana dia tena tonga nanao mety daholo mihitsy ny mba hoe hivavaka nahoana ny misy ny vavaka fangataham-pitahina rehefa nala baka fa misy ny manala azy vita baka rehefa vita ny baka tsy haiko na mbola misy zao le mpira anankiray manao an'izay spesialina mihitsy arisiko ny vita baka hoe manala azy vita baka mialatsifo zay misy titran'le fampiseho manala azy vita baka ary raha mahasamy fanadita amin'ireny taontsika mbola tsy afaka fanadinana akory fa vo vita le mavezatra vita le latsinainy tahatra ary pindraka misy laka misy arivo na laka misy marina izy zay vita dia ny ariva riny misy ilay mpira malaza be any Madagasikara hoe manala azy vita baka feno ny fiangonana rehefa angatapitahina ho an'ny fanadinana fa feno amin'izay koa ny toeram-pijerena fampisehoana rehefa vita ny baka ary raha afaka baka eo tsy baka ihany moa zany afaka fanadinana eo dia minoanareo fa 7,9 ny olona afaka fanadinana manao arozazy arozeo arozeo afaka ny nangididy afaka ny narary afaka ny nampitaitaina mahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe Antsoy Aho tody amin'ny andro fahoriana Antsony ao fantatry fa tena miantso anareo ao tena fantatry fa tena hitady anareo amin'ny andro fahoriana rehefa misy olana rehefa misy problème Antsoy Aho izy fa dia hamonjy anao fa so fotsiny kosa ny condition antsika amin'ny voninahitra hainao amin'izay zany hoe inona zany ny tanjon'Andriamanitra isy fijona vavolombelona erika ho mpijery ny olombelo riky zay koa mpijery taloha ao ambadiky ny fahoriana dia misy fitratratratrana ary osy ny teteny Andriamanitra iny tena meno anareo mihitsy ary Andriamanitra osy teteny hoe Antsoy fa eo no anararotako amalina anao satria eo ny fantatry fa tena miantso ary eo ny afahako maneho aminao ny heriko ao anatin'ny fahoriana io zany fampisehoan-kerin'Andriamanitra ary ao aoriana ny fampisehoan-kery valim-bavaka fanasitranana fivoahana amin'ny olona dia ozy kosa Andriamanitra hoe dia amin'ny voninahitra ianao zava-dehibe ny fijona vavolombelona fa na fijona vavolombelona zany ary tena teneniko anao fa mangatabavaka misosasosa mihitsy ny fangataham-bavaka fa rehefa hijoro vavolombelona mihisatra tena mihisatra fa azontsika moa dia anao mbola tsy hijoro vavolombelona raha narato fa le tambatambatra zava-dehibe ry havana ny famezam-boninahitra an'Andriamanitra anisany mahatonga an'Andriamanitra azakazaka aingana be rehefa tsika le miantso azy amin'ny andro fahoriana dia izy miandrandra lay famezam-boninahitra azy ao ariana fa mihisatra folo ny nangatabavaka zay zao zay raha mba sitrano zay folo dusy Andriamanitra Antsoy amin'ny andro fahoriana amin'ny andro fahabokany amin'ny andro faharariana Antsoy dia hamonjy anao ka ame voninahitra ianao ny anankiray no niverina amin'ny boka folo lahy zany ray no niverina 10% zany no niverina dia tsika ireo zao 10% kabe
ray isaky ny folo misaotra anao ny verina, misaotra anao Andriamanitra ny verina, misaotra anao Jesosy mankasitraka anao ny fanahy masina ny verina ianao eo inge miverina efa manao inona ianao sisa manome voninahitra sisa ianao. Ary na roviana ihany koa ianao mbola misy an'izay zavatra zay andro fahoriana hitsoina an'Andriamanitra, efa fantatr'Andriamanitra ianao zao, fantatr'Andriamanitra ny zavatra ataonao raha vonjenao aorianany io ianao. Tena akasitrahan'Andriamanitra ary zava-dehibe amin'Andriamanitra ry havana ny fiverenana manome voninahitra azy. Ilay lehilahy ry havana mbola nahazo tsodrano le boka folo lahy io le anankiray miverina iny rehefa miverina mbola nahazo tsodrano tamin'i Jesosy indray. Zay vao tena sitrana tanteraka miaraka amin'ny tsodrano. Tsy miala hoe sitrana fotsiny anao dia départ zéro fa miaraka amin'ny tsodrano. Halleluia. Fantaro zany ravana manomboka zao ny fotoana tena hoe endrasan'Andriamanitra tsika hiantso azy eo amin'itsika mandalo fahoriana io. Ozy izy ny rehefa kitsika ny salamy fafito amby zato izy teny ekonao anatin'ny salamy fafito amby zato izy teny miverimberina inefatra atao anatin'ny salamy fafito amby zato. Ny salamo tsy mba atao hoe toko fa atao hoe fa. Salamy fafito amby zato dia reto misy teny miverina inefatra. Andiny fahenina. Dia nitaraina tamin'i Jehovah hoe raha ory ka amivonjeny tamin'ny fahatereny. Andiny fahatelo amby folo. Andiny fahatelo amby folo. Miverina ihany teny. Dia nitaraina tamin'i Jehovah hoe raha ory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Halleluia. Dia any amin'ny andiny sivy amby folo koa. Dia nitaraina tamin'i Jehovah hoe raha ory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Andiny fahavalo amby roapolo. Dia nitaraina tamin'i Jehovah hoe raha ory ka nampiala azy tamin'ny fahatereny izy. Zany hoe raha ohatra zany Andriamanitra te ahitantsika miantso antsika matetika dia tsika ao anatin'ny fahoriana iny. Olay any amin'ny salamy fasivy amby folo amby zato angeravana reo olona izay mankalaza ny didin'Andriamanitra, tia mitandrina didin'Andriamanitra, tena nyteny mihitsy any amin'ny salamy fasivy amby folo amby zato andiny faraika amby fitopolo. Inona indray mba nytenenina? Soa ihany anam-pahoriana mba hianarako ny didinao. Soa ihany. Inona zany ny zava-dehibe taminy? Le fahoriana? Tsy le fahoriana. Fa ny nafaly ny fankalala tamin'Andriamanitra. Ny nafaly. Satria ny salamy fasivy amby folo amby zato dia fankalazana ny lalàn'Andriamanitra. Olona tia mitandrina lalàn'Andriamanitra daholo nanoratra ny salamy, tambatambatra noratra ny salamy fa sivy amby folo amby zato. Ao zany tsisy olona forsenao zany mihitsy hoe hitandrina lalàna fa amin'ny fitiavana. Halleluia. Fitiavana. Mitandrema ny didin'Andriamanitra. Efa ohatra zany amin'ny salamy faraika amby sivy amby folo amby zato andiny faraika amby folo amby zato fa ny raisiko lovako mandrakizay ny teny fahavolobenao satria fifalian'ny foko izany. Apetrako ny foko akatony didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Hitanao olona tia. Dia izao zavatra mba teneniny. Soa ihany anam-pahoriana mba hianarako ny didinao. Aminazy zany le fahoriana tsy hoe problème fa fotoana tena hoe nafahan'Andriamanitra. Halleluia. Andaso ravana. Mety tsara ve ny connexion antsika any aminareo any? Ravako. Tavaka. Soa ihany anam-pahoriana ozy izy. Mba hitandremako ny didinao zany hoe ohatry ny tehiteny izy soa ihany nisy olana fa raha tsy nisy olana tsy niantso an'Andriamanitra ohatr' izao.
ary havana amin'ny fotoantsika misy olana amin'ny fotoantsika misy problème dia anisan'ny fotoana anankiray tsy hoe faly Andriamanitra mahitantsika mijaly fa eo ndray kosa Andriamanitra mba makamamy ny antsontsika io fa miantso Andriamanitra koa tsy ela Salamo 9:9 iantso ahy izy dia hamaly azy hoe ho aminy raha ory izy amony sy amin'ny voninahitra azy Ofikisako fa elavela izy alasiako azy ny famonjeko io fa miantso anao fa misy olana ataoko hitany fa tiako izy ataoko hitany fa io afa mamonjy azy Halleluia nandeha ny mpianatra ngery avana tena kona mihitsy fa rehefa nitondran'ny Jesosy tamin'ny sambo kely dia nataony natory Jesosy nadany miresadresaka tamin'ny Jesosy ary tsy dia tena nilain'ny mpianatra fa satria maninona eo amin'ny tokotany eo amin'ny terrain filalaovan'ny mpianatra hitanao eo amin'ny zavatra haingy mitolona onja manohatra ny onjan-drano amin'ny sambo kely ny hainy io pilote tena tsy pilote moa zany fa tena matelot tena ienjana be mihitsy zany Peter zany tena raha sambo nge zany dia tena commandant de bord tena capitaine tena tsy nisy ohatry zany kapiteny sambo tena mahagaga sy mahay ary rehefa tonga eo amin'ny zavatra haitsika rehefa tonga eo amin'ny zavatra haitsika tsy enjery tsisy olana manao an'io tsy dia misy ilatsika an'Andriamanitra zany fa rehefa eo amin'ny mampitaitaina eo amin'ny mampitaitaina io inona ny ataontsika etsona an'Andriamanitra hatramin'ny zavatra kely indrindra etsona an'Andriamanitra hatramin'ny zavatra kely indrindra ilanao an'Andriamanitra hatramin'ny zavatra kely raha eo an-tanàna ianao miodikodina eo amin'ny vilona fotsiny aho tsisy dia ilanao tsisy mivavaka zany ka mitsika dia tsena kely vidy mofery amin'ny tomobile fa rehefa ndeha lavitra entina mbavaka hatramin'ny pneu entina mbavaka hatramin'ny inona sa tsy marina zany hoy ten'Andriamanitra hoe iantso ahy izy dia hamaly azy hoe ho amin'ny araory izy dia hamonjy amin'ny voninahitra azy meny voninahitra anao tsy avelany hafa baraka aloha ianao fa ny eo ambadika iny ianao andrasany ihany koa ianao amin'ny voninahitra azy aveo avela mpianatra natory Jesosy dia nitolomy ranomasina fa avy eo tonga ny olana rehefa tonga ny olana dia nanao izay ho afany aloha mbola tsy niantso aloha nanao izay ho afany fotsiny aloha misalasala sy miandro fotoana ny olona hiantso an'Andriamanitra mba maninona zao ry Petera raha dia zao jerentsika izay teny izay any amin'ny ohatra hoe matitoko fahavalo andininy fa 7:20 nampitsara Jesosy ny tafidrivotra ary noho ny ondry natsamboka izy dia nanaraka azy ny mpianany ary indro nisy tafidrivotra mafy tonga tamin'ny rahamasaka dia efa nindra voasavotry ny alon-drano ny sambokely fa izy natory milohan'izay aloha 9:20 masy dia nanatony izy ireo ka namoa azy ka nanao hoe tompoko fonjeo fa maty zay fa talohany io mbola tsy niantso an' Jesosy izy raha za zao ny tena toeram-pianatra vanomboka ny fofofofo manomboka manjombona ny andro dia vao zay tena izy moa Jesosy teo ohatry ny ratsy ty fa tsy mbola nataitra andro zareo hoy zareo izy ho avy ny orana izy tafidrivotra tsy maka izy io tonga ny tafidrivotra tafiditra ny rano no sambokely fa mbola navoakany aloha ny rano zay heriny zay faraheriny nataony fa tsy maintsy tonga ihany ny fahoriana tsy maintsy tonga ihany le olana be tsy maintsy tonga ihany ny antsoantso ary io ny ten'Andriamanitra hoe ary nanatony izy ireo ka namoa azy dia nanao hoe tompoko vonjeo fa maty zay misy hina anankiray zay mahafinaritra ila teny anglisy manao hoe
ny antsoantsonao ve ozy izy mahataitra ny mpampianatra. Ny zavatra teny an'Andriamanitra eto ato amin'ny Salamo 50 io, antsoy aho amin'ny andro fahoriana. Eto Andriamanitra miandrandra olona miantso mafy. Satria Andriamanitra moa eto Andriamanitra tena miandrandra. Andriamanitra Jesosy vonjeo fa maty zay. Any amin'ny Luka toko fa any amin'ny marika toko fa efatra io marika toko fa efatra manomboka amin'ny 5:30 zao mba tenin'ny mpianatra mandiny fa 9:30. Mpampianatra tsy mampanina anao fa zao afatesana izao azo antoka fa ny teny mafy ripetera tam'zao hoe mpampianatra Jesosy tsy mampanina anay ve zao ampenao hoe zao afatena izao tsy zany io. Antso sady mikoropaka. Jesosy maty zay de taitra Jesosy. Manahoana ny antsoantsonao am'izao? Raha ianao no anatin'ny olana am'izao fotoana izao, manahoana ny antsoantsonao? Mafy tsara ve ny antsoantsonao? Ndika zany miantso mafy zany ngeravana de zao tena miantso mafy. Fa ny olantsika indraindray misy amintsika tsy miantso mafy fa miantso mora. Andriamanitra, misy olona nge zao io hoe mila tsy sokatra amin'ny vava. Misy olona nge zao io hoe ohatra manomboka tsy tatiko le olana Andriamanitra, ngamba ny amony teny za ty. Efa mila tsy tatiko tsony le olana Jehova. Tsy zany io. Jesosy tsy mampanina anao ve ramantsy? Mpampianatra mivoazy vonjeo miantso mafy. Za tena tany anao androany efa miantso mafy ve anao anaty olana io? Ampy ataitra amin'ny mpampianatra ve? Miantsoantsonao. Miantso mafy zany de zao tena miantso an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Rehefa any amin'ny marika toko 9 any rehefa tsika fiten'Andriamanitra misy fotoana izy ity nitoriany mampina na finaritra be anany ny eno azy. Marika toko 9 andiny manomboka amin'ny 5:20. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nanery ny mpianany iondrana tsambokely hita aloha ho an'ny Betsaida mandra-pandravan'ny vahoaka. Ary rehefa nanao velomany olona izy dia laza nankany tendrombohitra hivavaka. Ary ny hariva ny andro dia efa mbita eo afovoan'ny ranomasina ny sambokely. Hariva 7:20 zao tsika. Dia efa mbita eo afovoan'ny ranomasina ny sambokely ary izy rery ihany no teo an-tanety. Ary nahita azy ireo sairana ny vohy fatratra izy fanotohanany rivotra ary tokony tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nakeny amin'ny tsangatsangana tambonin'ny ranomasina Jesosy ka nikasandalo azy. Ary efa hita ny tsangatsangana tambonin'ny ranomasina izy dia niantso dia nataony matoto ka niantso mafy izy ireo. Izy rehetra samy nahita azy ka afoka dia raiky tahotra. Ary izy niteny tamin'izay nanao hoe matoki fa izay ihany aza matahotra. Ary nakany nakeo amin'ny trambokely izy dia nitsahatra ny rivotra dia talanjona izy ireo. Ary tsy fantany ny amin'ny mofo efa mafy ny fony. Tena io toerana io no fidin'Andriamanitra mihitsy hoe andrenesana ny volume ny antson'ny mpianatra. Zany fotoana rivotra mifofofofo eny ambony ranomasina. Feona ranomasina midobo. Teraka amin'ny feona voalina. Rivotra mifofofofo. Jesosy erihana avy kely. Dia Andramo amin'izay ny tena. Jesosy mikorotana be ny ranomasina. Mavonjeo moe.
jesosy njeo fa tena tsy maintsy ny antso mafy io zany a fiverina fahefatry zany efa nampianarana mampinatsika teto any amin'ny amin'ny enina maraina zany ny alina tontolo zany ianao ny ady nanomboka ny sasaka ny alina nanomboka ny ady eny ampivoan-drano ny ady mafy zany hoe ity zany a de arak'le hira anankiray le fienitsika tamintsika mbola kely vao maneno akoho de io rahalay fa mimo akoho mana zany hoe vao misandratra ny andro de inona nataon'ny mpianatra tolona onjam-piainana zay nge io e fiambenana faefatra efa maraina mihitsy ny andro amin'io zany ianao zany vao mifo de tonga ianao de mitololady-piainana ny ainako zany a teneko anareo za taloha rehefa tao anatin'ny problème ka za ty taloha tamin'ny asako de tena nylalao vola tsy misy ohatr'izany ary tena tsy miresaka vola kelikely fa vola be ny lesahana tamin'izany satria za de ny business nataoko a de tena hoe tena resaka vola be mihitsy tamin'izany de rehefa tao anaty olana am'izay aka za de manana compte any amin'ny banky ahako ary ny compte any amin'ny banky io de mihetsiketsika be de ao anatin'ny ray andro misy tena chèque be de be mandeha de misy mivoaka de misy militra misy tonga de misy miady de nanana gestionnaire ray zay mihitsy a nanana conseiller anankiray zay mihitsy a de izy io foana no fampiantso amiko rehefa misy olana ao anatin'ny compte na misy zavatra tokony ho alamina de mampandrea foana izy io miantso izy a any amin'ny amin'ny fito arivo de miantso izy a any amin'ny amin'ny fito maraina mampalala na ako ny zavatra misy am'izao mihitsy efa manana le banque en ligne amin'ny téléphone de hitanao fa tamin'izany a le gestionnaire anao mihitsy no miantso anao hoe zao ny zavatra mitranga de tamin'izany fotoana zany a rehefa nomboka nikorotana ny asako izay nitondra na am'izao antson'Andriamanitra no tonga na ny vavako zao fa teneko zao fa mifo marainy ny téléphone io tonga de le rangaha mpiasa amin'ny banque miantso anao allo monsieur Rakotosanama misy any izy ato androany a ka izy io zany a i compte-ko de afaka na tsisy vola aloha de afaka alefany le chèque-n'olona fa anjarako ny manenjika an'iny ny arivan'ny andro de etretinareo zany indray andro ohatra ny tampotampoka amin'ny maraina miantso izy misy chèque mandeha maly ariva maly a de mila manenjika 30 millions ianao androany ohatra misy fotoana izy miantso mila manenjika 50 tsika androany indray andro ary izy alevana tena anantana ona monsieur Rato misy any androany mitratratsika ariva ve io 80 millions 100 millions enjehana indray andro zany zany ny vola ny chèque mandeha ao amin'ny compte eo de felonao mila alimentenao an'izay comptenao raha riva ao anatin'ny ray andro zany no mila mahita 80 millions fa teneniko anareo fa tsisy mamy ny mifo maraina io tamin'izany mifo ianao fa tonga ifonao io de tena tsy avy miaina ianao na sakafo maraina tsy laninao tonga tena mangidy aminao io fiainana io vao misandratra ny andro ny any mpianatra de mitolona onjam-piainana mahely vaika zany nge ny ainako ny kilasy adala ohatsy zany tamin'izany ana firy-ndray ny androany manenjika 60 millions ianao hatramin'ny rariva jesosy aizany ahitako an'izany miainga ozy ianao ny zavatra rehetra eny amiko amidy daholo na ny volamena ety an-tanako na ny tômôbilina etiko na ny zavatra anaty tômôbiliko ninona mbola azoko amidy de davana volisy anandro mafy nge zany tamin'izany de mampatsiahy anazy zany mihitsy ripete reto raha vao misandratra ny andro a de efa mitololady-piainana ary le izy a mitolona an'le onjam-piainana tsy voatolona le izy fa inona zavatra nitranga efa mila hofefika ny sambokely efa hofefika ny sambokely tamin'ny fotoana raha ohatra zany ianao mitolona onjam-piainana vao misandratra ny andro mitololady-piainana ianao ary io fa vao maraina koa ny andro de fefiky ny rano ny sambokelinao ny sambokely-piainanao inona sisa ny zavatra azonao atao ny zavatra azonao atao teny miantso mafy sisa
de niteny tamin'ny araka de izy rehetra samy raiky tahotra de niantso mafy. Halleloia. Ny tena Andriamanitra rehefa hita nitsangatsangana tamin'ny ranomasina izy de nataony hoe matoto ka niantso mafy izy ireo. Na de efa neverany mpianatra fa matoto mbola natenainy amonjy azy any na de matoto azy mbola natsony ihany matoto avy rehefa mahavonjy aloha de zay satria mafy loatra ny fiainana. Saika fefika ny sambokely. Rehefa tonga amin'ny fotoana io ianao tsy matohatra ntsony ianao mahery loatra ny onjam-piainana, milofefika ny sambokely tsy afaka magnatakandro ntsony ianao, tsy maintsy tonga eo amin'le miantso mafy ianao. Miantso mafy zany ry havana de mitady an'Andriamanitra mafy. Ampianariko anao, zaraiko aminao ny fomba niantsonay an'Andriamanitra mafy tamin'izany fotoana zany. Tamina etaeta mafy. Maika mihitsy zay vaty tamin'izany ianao an'izany vavaka fifadikanina izany. Tena midongy amin'ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy tamin'izany mba hanaovana alim-bavaka isan-kalahady tsy tara, tsy miraty ao atokantranonay de lasa fanaovana alim-bavaka isan-kalahady. Zay mihitsy mangataka ary mahalay aizanareo ndao mba hanao alim-bavaka. Zay taloha tsy netany zany mba ndao mba hanao alim-bavaka fa izay mihitsy ny manaitra ny mpanompon'Andriamanitra ndao reto mba hanao alim-bavaka tsika fa mafy ty mahazo. Provina misy fifadikanina am'izao tsy andry zay atongavan'izany fifadikanina. Misy inona ny azo vavaka tendrombohitra andao e. Halleloia. Zany kenefa na miantso mafy an'Andriamanitra. Manomboka androany oka tsy ianao tsony ny tambatambazana mba hanao alim-bavaka zany, na tambatambazana ian'ny fandarina, tambatambazana ifahadianina, na tambatambazana hanao vavaka tendrombohitra ry havako. Fa anjaranao miantso mafy. Ny mpanompon'Andriamanitra efa manampy anao sisy. Ny mpanompon'Andriamanitra tsy voatery hanana problème ohatra anao. Donc araroty raha ny mpanompon'Andriamanitra mbola vonina hiary ifahadianina aminao, mbola vonina hitarika alim-bavaka ho anao. Fa mila miantso mafy ianao, zany nge endriky ny fiantsoana mafy. Ozy le ranabavy zay, aozy izy le ranabavy zay manana aretina tena ratsy be mihitsy. Misy fotoana izy io torana. De rehefa torana izy io de mandritra ny minitra vitsivitsy tsy mitempotsona mihitsy ny fony. Mety tsy mihinana rehefa zay mihitsy zava-misy. De mikaikona ny vatany, kaikona de tsy mitempotsona ny fony ohatra ny maty, tsy miaina. Tena nisy zany fa afaka kelikely, afaka minitra vitsivitsy, verina indray miaina. Zany hoe io olona io matetika de efa hoe efa déclaré hoe maty. Satria olona tsy miaina tsony, tsy mitempotsony fa efa déclaré hoe maty. Fa velona indray. Rehefa retina ambavaka izy io de tady an'Andriamanitra tamin'ny antso mafy. De zao foana teny fahadianina anao fa afaka teny anao alim-bavaka ihany koa. Zao foana mba teny ranabavy io taminay. Tsy nalahirana mihitsy. Nareo mantsy nay misy tambatambazana nareo. Zao konge tsy azontsika atao inona. Inona indray ny didin'Andriamanitra ho atao. Zao konge tsy ataotsika, tsika tsy manao an'izao hoe. Fa zany ranabavy zany ozy nareo. Izy indray manontany mpanompon'Andriamanitra. Inona koa tsy azo atao? Inona avy moa le tsy azontsika atao ty fivavahana ataotsika ty? Inona avy le tsy azo hanina? Inona avy le ampianarindray ao izy inona reny tsy tokony atao? Satria nanino sitrany izy tsy nanao an'le toratorana tsony. Mijanona rehefa zany olo zany sy fianakaviany rehefa malahelo misy fihetsem-po de manao ny safotra de tsy miveritra de tsy mitempo noho ny fony minitra vitsivitsy. Amin'ny fotoana rehetra nge zany olo zany afaka nofaty. Afaka tamin'ny aretina izy. Talohan'izay niantso an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, niantso mafy. Androany zany te hiteny aminao. Rehefa tonga ny fotoana vao misandratra ny andro mitony lahonjam-piainana ianao. Tsy voatohatra ntsony fa tena mila hofefika ny sambokely. Option ray tokana sisa no azonao atao de miantso mafy. Miantso mafy. Antsoy amin'ny andro fahoriana ozy ten'Andriamanitra de hamonjy anao aho. Tena hovonjeko ianao.
raha miantso am'izao fotoana zao. Ny problème atsika betsaka ny olona anaty olana fa vitsy ny olona mavita miantso mafy an'Andriamanitra. Misy ary tsy miantso an'Andriamanitra mihitsy. Ary betsaka ny olona miandry an'Andriamanitra. Izy sady efa manana problème fa izy tsy hanao dingana izany. Fa Andriamanitra ny tiany hanao dingana. Andriamanitra ny teny antsoy aho. Andriamanitra ny teny hoe atsoko ianao. Andriamanitra ny teny hoe antsoy aho. Halleloia. Amin'ny andro fahoriana. Ny anjarany rehefa tsonao dia tonga mamonjy. Halleloia. Ny anjaranao miantso. Ny anjaran'Andriamanitra tonga. Ary Andriamanitra tonga tsy tonga tanam-polo fa Andriamanitra tonga hamonjy. Hitako eto mihitsy Andriamanitra hoe rehefa iletsika misy olana iny mailaka be mihitsy Andriamanitra tonga. Ka eo ihany koa tsika vao miantso azy. Eo inge tsika vao miantso azy. Izy efa teo avy tsika inge tsy miantso e. Any amin'ny Jeremia 33:3 vakitsika teo Jehovah ny teny hoe antsoy aloha ahy dia izay vao valiko ianao. Aza mienahena eo fotsiny ianao. Misy problème dia tsy miantso fa dia miandro eo fotsiny raha fotsy be verloana ozy ianao dia miandro zigadonany. Antsoy ka. Fa vonin'Andriamanitra ho avy ka. Halleluia. Vonin'Andriamanitra no avy. Zany raha ny matoky fa hiantso mafy ianao manomboka androany. Fona tena Andriamanitra ny vezivezy teo amin'ny vita am'zato. Dia tarina tamin'i Jehovah hoe raha ory dia Jehovah koa nanafaka azy tamin'ny fahaterena. Dia hanafaka anao amin'ny fahaterena Andriamanitra. Dia hamaly ny antsonao Andriamanitra. Fa ianao metsoa amin'izay. Ary raha ny antsonao hatramin'izay mbola ozy hoe tsy hitako ihany dia teteny aminao ao anatin'ilay miantso mbola misy karazany roa. Misy miantsoantso fotsiny, miantsoantso anjambany, miantsoantso mora. Fa ny olona tatao amin'ny Baiboly sady niantso tamin'ny feo mahery no nibanjy an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia niteny metsoa mijery aho dia ho vovonjy ianareo. Misy olona tsika miantso olona dia tsy mitodika any amin'ny olona fa ilay olona ry tsika tia miantso ianna ilay olona ry. Dia gaga tsika raha tsy mitodika aloha satria ny feo antsika mitodika ry. Fa Andriamanitra miteny amintsika mijery aho dia ho vovonjy nareo. Ary antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho. Izay rehetra tao anaty fahoriana aloha tao amin'ny Baiboly dia nitodika niantso an'Andriamanitra. Eny fa naharijona any anaty kibony azan'ny rano aza mbola niantso an'Andriamanitra ary niteny ato anatin'ny lalina ny atsoko anao. Inona ary ny antotsiron'Andriamanitra anao? Inona ary ahatonga anao hisalasala hoe tsy henon'Andriamanitra? Henon'Andriamanitra eny. Ampiakaro ny volima manomboka androany. Halleluia. Atsoy Andriamanitra. Atsoy amin'ny feo mahery. Halleluia. Fa hamaly anao izy. Ary hamaly anao izy dia hanehoany. Halleluia. Aseho any aminao ny falebiazany ny anarany. Vita zany rehetrarehetra zany. Vao manomboka miantso fotsiny ianao za manao ohatr'izany. Rehefa handalo olana dia izao. Dia efa mieritreritra tsy ilay olana rehetraretiko fa mieritreritra n'ilay fonitsy vavolombelona aorian'ny olana io aho. Mety mba mahasoa anao zany dia mba ataovy raha hitanao fa mahasoa anao. Fa za zany vao handalo problème. Za zao raha pitso handalo fitsapana maizay aho amin'ny anivon'ny asako. Misy zavatra sarotra ao ataoko raha pitso amin'ny asako. Dia mampitobotoboka fo. Fa za to dia fotsiny raha pitso amina zao hiteny aminareo ny tahin'ny tompo ny asako. Halleluia. Any amin'le tenin'Andriamanitra dia hamonjy aza ka hanome voninahitra ahy ianao. Any ny any tonga dia efa eritreretiko hoe Jehovah hitako eto sady manome voninahitra anao raha pitso. Hoy Davida hoe hiditra ao an-tranonao hitondra ny voady. Hiditra ao an-tranonao tondra fanaty-pisaorana. Halleluia. Satria zao ny olona afaka manome voninahitra dia ny olona efa voavonjy. Ary olona efa voavonjy io avy niantsoantso izy io. Halleluia. Dia
atsoy ary tsisy antony tsy tokony hamarian'Andriamanitra anao, tsisy antony tsy tokony hitahin'Andriamanitra ny fiainanao. Ny antsoantsonao mety mbola tsy ampy. Tairo Jesosy, tairo amin'ny feo mahery, misaotra Andrana Maria Charline, ho tahiny tompo mihitsy ara-pitso misaotra anao. Alleluia. Sarotsarotra zay karazana ohatrany hoe raha mbola nianatra zany dia ohatrany karazana hoe fanadinana ngezabe. Tsy mora zay ho ataoko rapitso zay. Ary raha tena manao tokony hivonona be ny amin'izay fa tsy manam-potoana rehefa za hivononana amin'izay. Satria ny fotoana tokony hivononako amin'izay anaovako vavaka fiambenana mpahirezako anareo. Fantatro kosa fa Jehovahandriamanitra ao amin'ny seza fiandrianana ombary araka ny tanteranao, araka ny tendrana Baba Maria Charline, misaotra aminao vavaka ho fa tsy maintsy tafitako rapitso. Alleluia. Tonga dia any amin'ilay fanomezam-boninahitra. Misaotra raha tojo. Tonga dia amin'ilay fanomezam-boninahitra. Any amin'ilay tanjon'Andriamanitra. Atsotsika mafy Jehova. Alleluia. Amen. Misaotra anareo rehetrarehetra. Tiako be hoe manoloka mamy anareo. Alleluia. Misaotra betsaka. Amen. Vozy Andriamanitra tsy hoe amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao fa ny anjaranao kosa dia ny amin'ny voninahitra. Zay rehetra anaty problème zany izy androany, zay rehetra anaty olana, ny fampanantenana to dia meo an'Andriamanitra. Jehova amin'ny voninahitra anao hoe za hoe Andriamanitra tsy hanao ohatra ny olona zany hoe mba nahazo, mba nitahiny fa nataoko ohatra ny tsy nisy. Firy ry avan'izay olona mitelona fijona vavolombelona zay, mitelona voninahitra Andriamanitra. Misy olona ngena mbola be kibo ny fitelomana voninahitra Andriamanitra mihitsy. Misy zavatra ataon'Andriamanitra. Fangataham-bavaka no hitana avy any amin'izany olona zany, fa ny fijona vavolombelona fitantarana ny zavatra tsisy. Ohatrany tsy misy inona, misy fiainan'olona ohatrany tsy misy asan'Andriamanitra, tsisy inona nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainany. Misaotra nareo rehetrarehetra. Jehova ny amaly fitianareo koa. Halleluia. Misaotra betsaka. Erika, Jonathan, Eliza Tsiara, Sylvie, Soameva, Marina Thiana, Itody, Marina Maria Charline. Halleluia. Misaotra. Amen. Manomboka androany aza telona ny voninahitr'Andriamanitra. Fa zao meo azy. Averina. Ao an-danitra ao dia misy n'olona 420 manipy satro voninahitra ao an-tongotr'Andriamanitra. Inona moa ny dikan'izany? Inona moa ny hevitra zany? Ny fandresena, ny voninahitra, ny fahombiazana, ny valim-bavaka, ny fisandratana, zany rehetrarehetra zany tonga ny ariva aza dinonao ny manipy an'izany, mametraka an'izany hoe tongotr'Andriamanitra. Mety Jehova tsy mendrika anaty anteriko anao satria afa aminao zao. Ho anao aneny voninahitra. Ny fandreseko rapiso zao dia ateriko anao Andriamanitra. Fa tsy maintsy tafita rapiso, tsy maintsy vita rapiso zay tokony atao. Alleluia. Ny anaran'i Jesosy. Anaran'i Jesosy. Zay rehetra mitolona olana izy zany eto, zao fotsiny tonga dia tenenina. Jehova, tena ataoko mipoapoaka be fanomezam-boninahitra hoe taoko tena amin'ilay izy. Fa ataovy amin'ilay tena izy koa ilay famonjenao anahy fa tena ilaiko ianao. Samy ary miantso amin'ny feo mahery. Andriamanitra manankiray pasaomina ny amaly fitiatsika. Andriamanitra manankiray pasaomina ny anefa zay rin'ny fonao. Andriamanitra ny hamonjy anao. Andriamanitra ny analanao anatin'ny mala. Anatin'izay rehetra mahatery anao ravana malala. Tarana tamin'i Jehova raha ohatra, tsy Jehova nanalazy tamin'ny fahatereny. Analanao amin'ny fahatereny koa ny Andriamanitra. Voninahitra ho azy reriany. Halleluia. Amen. Anao hiritsika rehefa avy eo, tapitra ny toriteny. Tapitra sahady ny toriteny. Anao hiritsika rehefa avy eo. Fa ny ataontsika aloha zao dia tahaka ny mahazatra ihany. Anao appel isika. Izara fahatsapana. Zay rehetra manao appel eo eo amin'ny efatra eo felantsika efatra raha ohatra be dia be miantso mbola tsisy moa dia atao hoana. Fa izy ary anareo no mba izara fahatsapana. Alleluia. Amen.
ndao ampandrositsika raha latojo efa tafiditra sady raha latojo izara amitsika fahatsapana andra latojo ary fitenenana inona ary mba fahatsapana hozaraindra latojo amin'ity androany ity makasitraka pastera na ame fitenenana tany Jesosy koa rehetra zany tena nahakasika be anao ny tenenana bavy Marina hoe atsika indraindray mahamboly fahoriana indraindray fahoriana tsy tonga eo amitsika akory efa eritreretintsika be dia be dia efa velabelariny ay izao zavatra hitranga zao zavatra hitranga efa manana ny amin'ny rapiso sahady ohatrany nahakasika be anao hoe tena andreo tsy manana ny amin'ny rapiso fa aleo ny andro amin'ny any mihinana fa tsy hamboly fahoriana ny amin'ny rapiso. Dia ny faharoa koa nahakasika be anao ilay tenen'ny pastera hoe tsika mila miteny mafy indraindray mpanaty olana nefa mbola sady tsy hanao vavaka tendrombohitra mbola tsy vavaka alimbavaka tsy hanao ninina mihitsy nefa mila valimbavaka tsy vonona mihitsy ny antso mafy dia izay no nahakasika be anako hoe tena rehefa anaty olana zany mila miantso mafy dia eo Andriamanitra mamonjy. Aleloia. Tainy Jesosy daholo. Aleloia. Makasitraka indrindra andralatoditsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mahafinaritra be sotra raha latojo Andriamanitra manankirepasavinany amaly fitianao ndao ampandrositsika indray ny manaraka ranabavitsika iza ranabavitsika izy nefa mamaly eo ambadika eo ranabavitsika erikaraka no atsotsika indray zao satria efa niantso teo izy teo dia orinazay ranabavy ama ao ranabavy erika inona ary fahatsapana zarainao amin'ity androany ity sotra ny hiditra Aleluia. Makasitraka na somary tapatapaka ary ny teninao dia mino fa azon'ny olona ihany ranabavy erika dia makasitraka mifandraisana anjara dia tahin'ny topa ranabavy erika mahereza hatrany hatrany ndao ampidintsika indray ny ranabavitsika manaraka ranabavy iama anao avy hatrany ny fitenenana izara fahatsapana ary. Haleluia. Tainy Jesosy pastera misaotra anany fitenenana ny nantona nakasika anazy zany dia le hoe na efa manana lamba tafiana efa manana sakafo hohanina mbola feno fanahina ihany andatsy efa name tenen'i Jesosy hoe ameo izay hamesazy anay dia fa tokony tsy hanatso zany tsika tena nakasika anazy tena mahano izay dederaina Jesosy zay fahatsapana azo ka nakasika anazy izay teny izay. Aleluia. Amen. Aleluia. Makasitraka ranabavy ama sady mahafinaritra be satria marina tokoa ny ianareo fa tsy izay zavatra niteneniko ihany kory no zaranareo fahatsapana fa nitenen'le mpitoroteny teo aloha koa ho araka ny tenin'ny ranabavitsika iama teo sy raha latojo dia mba mahafinaritra rehefa vao zara natsapatsapana nareo tamin'le olona izay niteny voalohany. Ranabavy Someva anao zao fitenenana inona ny fahatsapana? Makasitraka pastera tainy Jesosy atsiananakasy tainy Jesosy pastera fahatsapana dia azo misalasala isika aza miandy amin'ny fotoana izay antsosik'Andriamanitra fa atsoy mafy izy takan'ireo mpianatra tanatrambokely rehefa malala atsoy mafy koa izy ho anaty trambokelyinao raha mamonjy ny trambokely rehefa malala fa dia malanao izy indrindra fa amin'ny andro maholy antsoy ayo amin'ny andro maholy ho Jehova fa miandry anao izy ary amalana mafy dia mafy tadiavana izy amin'ny alalan'izao fangarina andranokazao zao fa hanalatsika amin'ny fahateren'Andriamanitra fa izy no lehibe indrindra azo ianteratsika tainy Jesosy mahereza rehefa malala. Aleluia. Amen. Aleluia. Misaotra ranabavy Someva makasitraka be dia be anao tamin'ny fandraisana anjara fizarana fahatsapana farany ny olona tsika farany androany
dia raha nabavitsika tena rakotary zaka izay ao apari ao izy no izara fahatsapana amintsika eto indray amin'ity androany ity. Tany tompo nabavitena rakotary zaka anao avy hatrany ary ny fitenenana. Tahiny Jesosy atsika rehetra ary mifanindry le zavatra pasteur sy hoameva no neniko ny teny eo. Tena zavatra nakasika anazy dia le hoe ino izy ity rehefa manana zavatra be dia be tsika dia tokony tsy aiai intsony ny ampitsontsika fa efa fantatr'Andriamanitra ny hoavitsika. Dia fahandroa ny tena nakasika indrindra le hoe rehefa misy problema amin'ny olona zany dia rehefa hoe tsy mety aminao iny dia atolotra eo anaty an'Andriamanitra hoe dia farany tenen'ny pasteur teo hoe Jehova esory ary tsy mety. Tena nakasika be azy zavatra hoe alleluia amen dia voninahitra n'Andriamanitra irery any. Alleluia. Makasitraka indrindra andranavavy tiana rakotary zakantsika ao anatin'izay fizarana fahatsapana izay mahafinaritra be mihitsiny. Zako anisan'ny tena faly be misy an'ity fizarana fahatsapana ity satria rehefa mitenonareo an'le fizarana fahatsapana dia na zako ary tena maheno an'le izy dia tena reky mihitsy tena faly be hoe voarainareo ny zavatra nilazaina teto ary misy ankizy koa mijoro vavolombelona hoe hatramin'ny sin'le fizarana fahatsapana dia lasa matsapa ny ankizy misy zavatra mety tsy henony kely tao no mety zavatra tsy voatsindry tsara tao anatin'ny saina fa noho le fizarana fahatsapana io dia miteny tena marina tokoa ke zany fa tena voalaza teo zany ka dia isorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny tolotsaina fa ataontsika foana ny fizarana fahatsapana io isan'andro san'andro satria mahazo ny ara-panahintsika ihany koa. Misaotra anareo rehetra tamin'ny fandraisana anjara dia Jesosy hamaly fitianareo andao ary emirintsika avy hatrany dia hivavaka itsika avy eo. Toetra ao amin'ny firenjay amin'ny avo indrindra dia monina eo ambany alokony tsy toa. Izao milazan'i Jehova hoe fiarovako sy batery fiarovanao ahy izy ary Andriamanitro izay tohiko. Fa izy no nafaka anao amin'ny fandrika ny tiaza sy ny arety mandody, ny volon'ela no anarolany anao ary ao ambany elany no hialofina anao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny ororonao ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny andro. Na ny aretimandrindrana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mikatao-vovonana. Na dia sy ariva ao zalava eo anilanao sy iray ihany eo ankavananao dia tsy hatraminao zany. Na isy ariva zalava eo anilanao sy iray ihany eo ankavananao itery maso fotsiny anao. Na isy arety mandriana sy luz ivatura amin'ny fiairatsy io biby nanao tsy anatavo sasy io rerakiana satria
dia tsisy pozanjoanao na aretina nakaiky ny lainao fa izy alitiny anjeniny aminao mba hiaro anao iny amin'izay rehetra leanao eny atana no hitondran'ireo anao fa nao tafitoana amin'ny vaty ny tongotrao leoana masika sy ny vipera ho diavinao ary leoana tanrosy menarana ho hifarinao satria izany rehefa tafitafany dia amin'injy azy anatraza amin'ny avo satria manala ny anarana izy Halleluja. Sotra Jesosy. Tenaina ny anaranao Jesosy malala. Akasitraka sy misaotra ny anaranao velona izay. Fa mamonjy tokoa ianao amin'ny andro fahorian'Andriamanitra. Anankehitriny izay Jehovahandriamanitra dia tena misaotra anao ny amin'ny efa namalinao anay tao anatin'ny antsoantsonay. Impiry moa izay Jehovahandriamanitra ny efa niantso anao tsy voahisanay intsony. Fa tena niantso anao tao amin'ny antony fahoriana izay. Tamin'ny andro fahoriana ny niantsona ianao ary tena mary ianao Andriamanitra. Saotra Jehovahandriamanitra. Dia raha sy laza saotra sy voninahitra ho anao. Misaotra fa tsy mbola nanary ianao ary efa natsony ianao dia tompo. Efa natsony ianao dia namary. Efa natsony ianao dia nanoana ny antso. Misaotra Andriamanitra. Voninahitra ny ho anao. Dia raha laza saotra ho anao. Hatramin'izay dia mandrakizay Jehova.
ampianary antso mafy zay fa mila miantso mafy anao zay sao mbola tsy ampy ny antsoantsonay Andriamanitra ampianary zay anapaharetana ary ampianary zay tena iantso anao tena iantso amin'ny fomba miavaka manomboka androany ry havana tena hovainy fomba fiantsonao an'Andriamanitra ataovy miavaka tena atsoy mafy oka ny feonao tena iavaka ao anatin'ny tafidrivotra ao re ao anatin'io rivotra amin'ny fofofo io mbola reny feonao miantso an'Andriamanitra tsy takona ny feonao ary Andriamanitra tsy salasala ho avy faingana izy tsy mba hitarehitrehitra izy satria zany fa miantso ny zanany reny ny fitarainany hoy Andriamanitra hitina azy ao amonjy azy sotra Jehovah ampianary iantsoantso izay nizaniza anaty fahoriana eto Jehovah Andriamanitra nizaniza eto anaty fahoriana Jehovah Andriamanitra ka miantso anao zany olona izany valio izy Andriamanitra nizaniza izy andalolana eto androany mampanantenana Andriamanitra tsy maintsy aneo ny voninahitra ho Andriamanitra hoe tsy maintsy ijoro vavolombelona Jehovah Andriamanitra hoe ho hitanao ny fiazakazan'Andriamanitra nafaka anao anatin'ny fahorinao io amin'ny voninahitra azy ny tanjony aminao ao ambadika io fitradradradrana fiantsoantsonao io halleloia isy Andriamanitra tena hoe hamaly miazakazaka monjy anao amboary sady ny programa amboary sady ny rindra-tendry amboary sady ry havana ahoana ny fomba itsoronao vavolombelona aorianan'ity androany ity ahoana ny fomba nomezanao voninahitra an'Andriamanitra satria Andriamanitra miandry ianao nge izy raha valiko eo hotahiko angianao fa ianao konge amin'ny voninahitra zay fotsiny tonga dia ataony hoe za Andriamanitra tsy ho tana tsy ho voatazona fa tsy maintsy zaly amin'ny voninahitra anao Andriamanitra tsy maintsy zaly amin'ny voninahitra anao Jehovah satria tsara loatra ny nataonao sotra ny amin'ny fitiavanao sotra ny amin'ny famonjena sotra nanaiky ny amin'ny antsoantsonay Andriamanitra misotra nanaiky analanay anatin'ny fahorianay Andriamanitra fa tsara ianao Andriamanitra voninahitra le ho anao hatramin'izay dia mandrakizay matoky anao zay matoky zay Jehovah Andriamanitra fa tsy mba misy avelanao hiala maina eto androany nizanizy izy mandalo ady nizanizy izy mandalo olana dia tsy mba avelanao andalondalo fotsiny zany Jehovah Andriamanitra fa tsy maintsy avelanao aneo voninahitra ao izany olona izany amin'ny alalan'ny valimbavana misy saotra Jehovah Andriamanitra be tsy voalazako teto misy olona eto miandrandra tokoa entinam-bavaka nefa Jehovah Andriamanitra efa hitanao tao anatin'izao fiaretan-torony izao miantsoantso dia amonjy azy tokoa ianao ary izy kosa ame voninahitra anao toka Jehovah Andriamanitra fa ao ambadika ity androany ity dia itombandavana ny fijorona vavolombelona mezam-boninahitra anao fa mahazo matoky ianao Andriamanitra sotra zay tsy volazako ianao malala ny maso mihoatra lavitra noho zay rehetraretiny zay rehetrarehetra tonga eto ataonao amin'ny fiainanay tsirairay avy fandresenanao ambadika izao fandresenanao maninao anay misaotra Jehovah Andriamanitra halleloia amen halleloia ivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena ndao ampandrosokenana bavintsika kadaka malala sesaina ivavaka ho an'ny firenena tahitompona bavikadaka anao ny fitenenana tahin-tompo pastera dia tahin-tompo daolontsika rehetra dia hiara ivavaka antsika tompoko ry rainay be fitiavanao mbola misaotra midera mankalaza ny anaranao zay Jesosy fa tena mbola namenao zany teny mamy avy aminao zany Jesosy malala tena teny mamy zay nentin'ny mpanomponao dia efa re Jesosy mba tena hoe hitao anatin'ny fonay tsiraray avy zany teny zany Jesosy ka manomboka androany zay Jesosy dia tena hoe iantso ny anaranao zay Jesosy amezanay voninahitsy ny anaranao Jesosy tsy miandry akory ny fahoriana zay Jesosy fa tena isanandro zay Jesosy dia iantso ny anaranao Jesosy amezanay voninahitsy anao Jesosy malala dia misaotra indrindra rainay zany an-danitra ao ary dia mbola hivavaka zay ho an'ny firenenanay Jesosy
tena mbola tsy kivy zay Jesosy satria tena mbola ao anatin'ny fahoriana ireo firenena ireo Jesosy malala amin'izao fotoana zao Jesosy tena mbola maro ny olo mbola maro Jesosy ny zavatra mitsabo ao anatin'ny firenena io Jesosy fa ianao kosa Jesosy dia hijery manokana Jesosy malala ao amin'ny firenena io Jesosy malala fa tena mbola ao ny manota ao Jesosy ny mivavaka nefa Jesosy mbola tsy malala ny miantso ny anaranao koa Jesosy malala tena hoe jerevanao manokana io firenena io Jesosy ao daholo Jesosy ny fianakaviana tsirairay avy eto Jesosy ka ianao Jesosy tena hoe anadio amin'ny ranao masina Jesosy io tanindrazana malalana io Jesosy malala ao ny mahatsa Jesosy malala ao ny tsy misakafo Jesosy ao ny tsaboina tsisy trano hitafina Jesosy nefa kosa anao Jesosy hijeren'ireo mahatsa Jesosy malala amin'ny sakafo azy ireo ao ny marapy Jesosy amin'izao fotoana zao mety amin'ny hopitaliana Jesosy malala anao hijery manokana amin'ireo marapy Jesosy miantso ny naranao Jesosy malala zay hitanao kory Jesosy malala ireo fianakaviana izay tena mbola anatiny ady maro samihafa zay tena mbola anatiny fahoriana maro samihafa Jesosy anao ny Jesosy hijery azy ireo manokana Jesosy malala afatary ireo Jesosy tsy efa hotongany ianao Jesosy ary anao misy manantena zay Jesosy fa raha miantso ny naranao zay dia anao dia mamonjy anay foana na amin'ny sarotra na amin'ny mora zany Jesosy malala tena misaotra ny dira Jesosy malala misaotra ny fitiavanao anay misaotra amin'ny zavatra rehetra zay ataonao anay sarao Jesosy malala tena hoe maro koa Jesosy ny zavatra mety hoe tsy voatony ny bavako Jesosy ketanao masoanay tsiraray avy mino za Jesosy fa ianao ny Jesosy tanteraka an'izany eo aminay tsiraray avy dia misaotra indrindra raha ny azany an-danitro misaotra ny fitiavanao anay anao reny ihany ny dera mihaja mifinaitsaka taloko mandrakizay misaotra raha ny azany an-danitra o alleluia amen. Alleluia makasitraka indrindra andranabavakadaka malala sesaina isika raha-tsy bavaka ho an'ny firenena mamy sy matsiro izay Andriamanitra manaiky rehepasoavana ny amaly fitianao dia tombositra ny tombofa soavana dia tonga avy amin'ny ambony indrindra misaotra betsaka andranabavitsika Marina Thiana kotsika tamin'ny toriteny alleluia dia misaotra andranabavy Kotanela nabavaka fanombohana misaotra nareo rehetra ihany koa tonga teto raha tsy tetonareo dia nangigina rery teto izay dia samita iny tompo raha mbola tsingany amin'ny raolanitra Jesosy dia eo nentsika rapitso alleluia amin'ny sivy maraina nareo iaraka amin'ny mampionina ao anaty vavaka maraina misy vavaka maraina amin'izay rapitso miaraka amin'ny mampionina amin'ny sivy sasany alina miaraka amin'ny tenako samita iny tompo ny fiarahantsika ny tapitra fa mifandarantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy mbola tapitra raha miditra ao anatin'ny site web any akiradio ianao akiradio.radio12345.com ahafahanao azafady akiradio.radio12345.com ahafahanao mianao nonjapeo akiradio dia samita iny tompo ary misy hotenjaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina apitso amin'ny folo maraina averinao zao fandaran'izao raha ohatra mbola te hiaino ianao dia amin'ny ray amin'ny efatra fito arivo koa misy toriteny avy samita iny tompo mahereza daholo alleluia amen.